antsika rehetra indray manaraka an'izao fandaharana izao. Ny fandaharantsika androany dia mikasika bebe kokoa anireo vehivavy, indrindra mandritra an'izao fihiboana izao. Efa nanapa-kevitra ny filoham-pirenentsika ho tapakandro ihany ny fihiboana, ary efa navoaka ny miraha koa ilay fenitra amin'ilay tsy mikaretina coronavirus. Nefa na dia izany raha dia tokony mbola tsy lavo lefona isika, ary indrindrandrindra tokony mbola hitandrina sy hanaraka ireo toromarika izay tokony hatao. Ao anatin'izany fihiboana izany nefa dia misy tranga tena anairana antsika rehetra mahazo ireo vehivavy. Nefa dia tena manana anjara toerana lehibe sy andraikitra lehibe ao amin'ny tokantrano ny vehivavy. Andeha ary hanaraka an'ity pocket vidéo kely ity isika mikasika indrindra izany anjara toeran'ny vehivavy izany ao an-tokantrano. Hajao ny vehivavy. Miasa mafy ny vehivavy mandritra ny fihiboana. Anisan'izany ny fikarakarana sy ny fanabeazana ny ankizy. Manao lakozia koa ny vehivavy, mikarakara ampitiavana ny sakafony ankohonana. Rehefa izany dia mbola izy ihany koa no manasa ny vilia. Tsy vitan'izany ihany fa mbola mipasoka ny lamba ho tafitsika koa izy, ary tsy ataony ambany zavatra ny fahadiovan'ny tokantranony mba ho maty olona. Kanefa dia maro amin'izy ireo no voatabataba, no voaompa, no atao tsinotsinona. Arovy ny vehivavy, hajao ny vehivavy. Hitantsika arak'izany fa tena manana andraikitra sy anjara toerana tokoa ny vehivavy ao amin'ny tokantrano, ary izany andraikitra izany tsy atao indray mandeha na indroa ihany fa isan'andro mandritra ny taona. Ka noho izany tokony tsy ho tsinontsiniavintsika ny vehivavy ary tokony hajaintsika izy ireny. Amin'izany teny izany no hamaranako an'ity fandaharana ity. Hajao ny vehivavy ary arovy